MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manoltra ho anao ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Andjar. Nametraka fitorinana amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana tamin'ny alalan'ny mpisolo vava azy androany Fanir Souhernaivo. Requête en validation ny firotsako vidin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny taona 2012 ity napetraka ity raha ny fanazavana. Manana 2 andro amalina izany ny fitsarana avo momba lalam-panorenana hoy ny mpisolo vava. Mazava ny voalazany lalàna fa mizaka ny zoam-pirenena frantsay ny filoha Rajoelina noho izy nangataka izany tamin'ny 70 taonany. Mazava ihany koa ny voalazany lalàna fa very avy hatrany ny zoam-pirenena malagasy raha mangataka zoam-pirenena hafa ny olona iray. Ireo voalazany lalàna ireo izay ezahana hazavaina araka izay itiavan'ny mpiaro ny fitondrana azy ankehitriny. Tsy mbola narainy tambo-karama no anenimbolana voalohan'ny taona 2012 izay nampanantenan'ny filoha ampiakarina avo telo eny. Ireo sefokotany maro ankehitriny. Raha efa maro ny antso nataon'izy ireo amin'ny andohavana izany, ny laharana no nangatahany fanjakana Foibe no ny tambo-karama nambara ho alefa mobile money. Ny politika mpitantanana no mahatonga ny orinasa Jirama ho potika amin'izao fotoana, hoy ny anivon'ny sendika androany. Tsy hita soratra mazava ny mahalara-pamehana ny orinasa sy ny famahana ireo olana mianjady aminy. Androany 14 Jolay no mankalaza ny fetim-pirenen'ny Frantsay. Matso lehibe araka ny efa fomba mahazatra no nanamariana izany tany amin'ny Champs-Élysées. Niavaka ny matso nankalazana ity fetim-pirenena Frantsay ity tamin'ny androany. Firenena afrikanina miisa 7 izay ahitana ny Madagasikara no nasaina indray anjara tamin'ny matso. Ireo mpianatra avy amin'ny sekoly miaramila-pirenena Semipi Fianaratsoa no voantsy tamin'izany. Ny andindin'ireo avy hatrany. Faltafoana aminao anatin'izao fampalalam-baovao izao indray ny tenako tomboko lasety mikovavy manatra ny araba ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany hivoaka amin'ny fahanginana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina atao anatin'ny 27 ora. Teboka 3 farafahakeliny no andrasan'ny vahoaka malagasy aminy. Eo ny maha-Frantsay antaratasy azy ny fifidianana filoham-pirenena ary io Jirama io. Afantokontsika amin'ity Jirama ity aloha ny matoan-dahatsoratra ho an'ny androany. Tsy ahitamba olana mandrakity ny androany ny délestage manerana ny nosy, isan'ny lasa andavanandro iainan'ny malagasy ny fahatapahan-jiro ary tonga hatramin'ny fahatapahan-drano mihitsy azy zany, tsy misaraka ny fahatapahan-jiro sy rano. Isan'ny fampanantenana nataon'ireo mpilatsaka ho fidina filohan'ny Repoblika teto amintsika ny amaha-olan'ny Jirama na fitantanana izany na teknika, izany hoe hampandeha araka ny tokony ho izy ny jiro sy rano. Isan'ny nitondra fampanantenana ny ezinesina ny kandida Andry Rajoelina tamin'ny 2012 ary nanamafy hatrany rehefa filoham-pirenena fa ho voavany olan'ny Jirama mpitantana maro no nosoloina tao. Tompona andraikitra isan-karazany no nampifamadimadihana tao, tsy nivany olana. Nisy mihitsy aza no nandositra ary tokony enjehina ara-pitsarana arakaraka ny mampandeha ny fotoana, manakaiky ny faran'ny fepito-piasan'ny filoha Rajoelina sy ny ekipany mitondra ankehitriny no vaomaika tapatapaka ny jiro ary sahirana amin'ny fahazoana rano ny malagasy. Toa tsy tsaroana sahady sa tsy nahamenatra akory ilay notenen'ilay solitenan'ny banky iraisam-pirenena eto amintsika. Nilazany ampahibe masy teo anolohan'ny filohan'ny Repoblika sy ny tompona ndraiky mpanjakana ambony ny nahazo azy noho ny ataon'ny Jirama. Nisy mihitsy koa aza moa ny filoha Rajoelina mihitsy no lasibatry ny délestage nandritry ny minitra vitsivitsy raha nandray fitenenana teny amin'ny CCI vato. Santionany azo raisina mahamenatra ireny. Mbola nisy say nilaza ihany ny tompon'andraikitra ambony andro vitsy lasa zay fa hivatsy ho ely io délestage io hatramin'rahoviana tokoa satria efa nisy teny natsidika ihany ny hoe amin'ny 2024 io vao ilamy matanteraka. Inona ny tena marina?
andrasana ny teny marina sy matotra omen'ny filoham-pirenena amin'ny lahady zao. Tsy azo ditsita raha teo fa marobe ny fatiantoka raha teo karena no io délestage io. Tsy afaka mihodina araka ny tokony ho izy ny orinasa majinika sy salatsalany. Eny na ny orinasa vaventy aza. Manginy fotsiny ny mahazo ireo miasa tena, ny fandoava-kitra nefa tsy maintsy atao. Ny andavanandron-dra malagasy mihitsy no tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony no io délestage io. Ny tena marina sy matotra no andrasana amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny alahady zao, mialohan'ny ataperany tsy ho ela ny fihepito-piasan'ny nomen'ny vahoaka sy ny lalana azy. Nametraka fitorinana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny alalan'ny mpisolo vava azy Androany Ivanirso Ernaivo. Requête en validation ny firotsahako fidin'ny Flo Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 ity napetraka ity raha ny fanazavana manana 2 andro amalina izany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy ny mpisolo vava azy. Nametraka requête en invalidation ny firotsahako fidin'ny Flo Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 androany ny mpisolo vava ny Ivanirso Ernaivo. Fitoriana izay napetraka teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Manana 2 andro amalina izany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy ny mpisolo vava. Manakery ary azo atao tsara ihany koa izany nateo aza ny fankatoavany ny communauté internationale amin'ny voka-pifidianana. Raha tokoa fa efa nisy an'izay fankatoavana nataon'ny communauté internationale zay fa sainga ny fahitana aty aoriana fa tsy ara-dalàna lay dossier no ny fisiny lay ataontsika hoe feno voa hitatsika zay ny tsy fanana n'Andriamatoandry ny Irina Rajoelina an'ilay nationalité malagasy raha araka ny voalazan'ny code de la nationalité malagasy izay no antony nampidirana an'ilay requête androany. Io requête io satria efa ankehitriny zany vao fantatra ny fisiny ilay toe-javatra io dia everiko fa ara-dalàna na ny amin'ny délai na ny amin'ny votoatiny. Ary ny tsy piako tsara dia ataontsika hoe condition d'ordre public ilay hoe tokony ho fananana nationalité malagasy rehefa mirotsaka amina fifidianana sala amin'ireny tsy izay nefa ny zavatra mitranga raha ny lalàna ny jerena dia veriko fa tsy mifanohatra velively amin'ilay lazainao ilay izy. Fitoriana faharoa izao anatery ny mpisolo vava ny Ivanirso Ernaivo izao. Napetraka teny amin'ny fampanoavana ny fitoriana voaloha noho ny Flo mizaka ny zom-pirenena frantsay izany fanazavana. Ny antony nametrahana ny plainte iny tao amin'ny fampanoavana fa tsy tany amin'ny haute cour de justice dia zavatra tsotra fotsiny. Ny haute cour de justice dia fitsarana natao hitsarana ireo malagasy tompona ndraiky mpanjakana ambony. Tsy misy vazaha tsaraina amin'ny haute cour de justice. Ilay filoham-pirenentsika raha ny lalàna ny jerena dia vazaha fa tsy malagasy dia aty amin'ny juridiction de droit commun no fitsarana an'izany olona zany. Afaka manao izany fitoriana izany avokoa fa ny olona rehetra nandatsabato raha ny fanazavana. Andrasana araka izany sy ny mety ho valiny ny fitoriana izay napetraka teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Mazava ny voalazan'ny lalàna fa mizaka ny zom-pirenena frantsay ny Flo Rajoelina no izy nangataka izany tamin'ny 70 taonany. Mazava ihany koa ny voalazan'ny lalàna fa very avy hatrany ny zom-pirenena malagasy raha nangataka zom-pirenena hafa ny olona iray. Ireo voalazan'ny lalàna ireo izay ezahana azavaina araka izay itiavan'ny mpiaro ny fitondrana azy ankehitriny. Fanadiadiana. Mitohy hatrany ny ezaka famonoana afo sy ny fitondrana fanazavana mikasika ny fizakan'ny Flo Rajoelina ny zom-pirenena frantsay. Izany nitondra fanazavana mikasika izany ny sekretera jeneraly lefitra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Nandritry ny fandarana manokana tao amin'ny haino manjerim-panjakana. Nandritry io fandarana manokana io no nahitana fa ny mpitsara malagasy indray izao no manazava ny lalàna frantsay. Raha eo amin'ny lalàna frantsay tompoko dia tsy sokajiana ho anisany voalaza ataontsika hoe acquisition volontaire na fangatahana ho aka ny zom-pirenena frantsay feno ny atao hoe rehefa manana ianao ataontsika hoe zay le hoe filiation amina any amin'ny razambe anao any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny filiationnao any filiation zay mizaka ny zom-pirenena frantsay. Zay dia tsy voasokajy anatin'ny atao hoe démarche volontaire
raha aka ny zom-pirenena frantsay fa hafa mihitsy no fangatahana azy. Raha io fanazavana nomeny sekretera jeneraly lefitra eo anivon'ny fiadidina ny repoblika io mazava fa nanao fangatahana ny filoha na eo aza ny filazana fa manana nationalité française ny arrière grand-père ny filoha Rajoelina. Antony raha ny voalaza mikasika ny certificat de nationalité française izay azon'ny rehetra jerena ao amin'ny site de consulat général de France eto Antananarivo. Afaka mahazo nationalité par filiation ny olona iray raha toka frantsay na ny rainy na ny ren'ilay olona, na ihany koa teraka tao frantsa ka frantsay na ny rainy na ny reniny. Tsy voafaritra anatin'izany ny dadabe na ny raibe tany aloha. Voalaza ihany koa fa afaka mahazo nationalité frantsay ny olona iray raha mangataka izany an-tsitrapo. Zoan'ny olona iray no mangataka izany raha toka mbola tsy ampitaona izy ary frantsay ny rainy na ny reniny. Tamin'ny faha-20 taonany anefa fa tsy talohan'ny faraka amin'ny 20 taonany no nangatahan'ny filoha Rajoelina ny fizakan'ny zom-pirenena frantsay. Izany hoe tsy nisy afa-tsy ny hoe mangataka izany an-tsitrapo antony nahatonga ity extrait ny dossier nivoaka ity ilaza fa naturalisé français i Andry Rajoelina. Raha toka par filiation dia tsy décret mikasika ny naturalisation no azon'ny filoha Rajoelina fa décret mikasika ny réintégration. Mazava ihany koa no voalazan'ireo gazety avy any ivelany izay nanamafy fa mizaka ny zom-pirenena frantsay ny filoha Rajoelina ary izy no nangataka. Ny didim-panjakana no siniavin'ny prime ministre frantsay tamin'izany fotoanan'ny Manuel Valls izay manamafy ny fanekena ny fangatahan'ny filoha Rajoelina Andry Nirina izaka ny zom-pirenena frantsay. Mazava nefa ny lalàna malagasy ny andiny ny 12 dia mametraka fa very ny zom-pirenena malagasy, ny malagasy feno taona izay makatsitrapo zom-pirenena vahiny. Mipetraka ny fanontaniana inona no antony tsy ampy ve ny fizakana zom-pirenena malagasy amin'izay ny filoham-pirenena filoha am-perinasa izay tokony hiaro ny tombotsoan'ny malagasy no manao ny fangatahana zom-pirenena hafa. Ny filoha izay nanao fianianana sy nanao voady fa anompo ny vahoaka malagasy sy ny tanindrazana. Ahoana no mety iseho raha ohatra ka ny filoha frantsay Emmanuel Macron izay am-perinasa amin'izao fotoana no mangataka zom-pirenena Allemand izay efa fantatry ny rehetra ny tantara teo amin'ny la Frantsa sy Allemagne tamin'izany fotoana. Ao an-tsaina ve ny mety andraisan'ny vahoaka frantsay an'izany? Fa mitaky ny fanendrena ny Italie Générale ny knapsa vaovao ny avy amin'ny vondron'ny mpiasa sy mpampiasa manerana amerenana ny laony ity rafitra ity miteraka fa tiantoka sy fahasahiranana ho an'ny mpisitraka ny tolotra ny fikatoana knapsa noho ny fikatoana ny fitokoana ny syndicat-ny mpiasa amin'izao fotoana. Nelarana Efson. Miantso ny anendrena ny Italie Générale ny knapsa vaovao ny eo anivon'ny vondron'ny mpiasa sy ny mpampiasa eo anivon'ny CTM, ny GEM, ny SIM ary ny FIFPMA amerenana ny rafitra amin'ny laoniny. Miteraka fatiantoka sy fahasahiranana ho an'ireo mila rara rehefa eny an-toerana ny fikatoana ny knapsa noho ny fitakiny ny syndicat-ny mpiasa ankehitriny. Isan'ny mijaly ireo misitraka ny fisotrondronono ny volanjaza sy ireo mpikarakara antota taratasy ahafahana misitraka ny fiahina sosialy. Ny mpiasa sy ny mpampiasa no tompon'ny vola ao amin'ny knapsa noho izy ireo mandolatsa-kemboka. Ay, so piarano minatika rehetra amin'ny knapsa zany dia manainga ny fazakana mahefa anokatra anenjy faran'izay haingana ny soritena ny directeur général satria orinasa goavana ohatran'io no avela ianao ohatr'izao mizaliny ny mpisotronono ny mpiasa volan'ny mpiasa tsy mitsy. Mandidina ny 1 miliara ariary isan'andro eo ny vola miditra ao amin'ny knapsa sangy voasakana noho ny fiaton'ny asa. Ankilan'izany tsy manam-pahefana hamaly ny fitakin'ny mpiasa ny rafitra misy amin'izao fotoana hoy ny filoha ny filan-kevi-pitantanana. Zany moa dia voalohany hoe ilaina ny fametrahana directeur général any anaraka sy azo tao satria izy no manana ny fahefana rehetra matodiny io directeur général io établissement ray manontolo io. Izy zany ohatra hoe ordonnateur principal na directeur général io baiky ny famoaham-bola sy ny fampidiram-bola sy ny fampitona azy amin'ny ankapobeny
fa tsy anjaran'ny conseil d'administration zay ngamba aloha zahatra tokony azavazara hoe ny anjaran'ny conseil d'administration dia mamaritra ny sorodalana hoe aiza ny lalana izoran'ny napsa eo koa ny resaka fandanina ny teti-bola isan'ny napsa isataona ny fahazy zany raha dia manapaka an'izay teti-bola zay dia ny directeur général knapsa manana ny fampandehanan-dara amin'ny ankapobeny amin'ny ralan'ny mahamaordinatora principal azy. Fanapahan-kevitra efa noraisiny nisy filan-kevim-pitantanana nisy fiantsona ny mpiasa hiverina Andrenias, ny filaminany nisy fampandehanana indray raha sy nisy fahafahana mitady vahaolana no zava-dehibe fa tsy nisy fanasaziana na hafanampanginana ireo manao fitakiana trany fanazavana. Sivana ary koa fanafoanana ankolaka ireo kandida ilatsaka hovidina amin'ny fampiakarana ny sy famerana ny sara ny firotsahan-kofidiana na ny cautionnement oronjato tapitrisa ariary amin'ity fividianana filoham-pirenena taona 2024 ity ho ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena samihafa nanaovana fanadihadiana androany oronjato tapitrisa ariary io izay voalaza anotana bileta tokana araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny talata 12 ny volana jolay lasa teo. Tsy vitan'ny fanafoanana ankolaka ireo kandida hafa te hirotsaka hovidiana filoham-pirenena bizina ihany koa ny fitondrana misy eto amintsika ny nametrahana ilay caution oronjato tapitrisa ariary amin'ity fividianana ity raha toa ka 50 tapitrisa ariary izany teo aloha ho ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana. Misy olona tsara sy mavitra zavatra fa tatan'io dia tsy afaka manao ninona fa dia tonga dia bloqueziko dia zay manam-bola ihany zany manao tsy manam-bola ka tafakatra eo bizina zany ty fitondrana ty fitondrana firenena zany bizina zay ny ohatra tsy eo ala fisintrota vidim-piainana hoe zareo hoe anaovana bulletin unique sisa tokony mba jerena ihany ataizana fa efa vidin'ny olona tsy afaka manao an'izany fa zay manan-karena zany miakatra eo lesoko am'izay dia misy olona mahavitra zavatra ao misy olona tsara tianao zavatra ao fa tsy afaka miakatra zay lesoko tsy anjaran'ny olona mahatra na tsy ampy fananana zany tsy alehany zany ara-pananana tsy anjaran'ireny zany miakatra eo fa anjaran'izay mahitahita sy manam-bola ihany miakatra eo. Raha amiko manokana aloha dia izao ohatrany hoe tsy natao hoan'ny olona tsy manam-bola mihitsy zany le ho candidat amin'le présidentielle fa natao hoan'ny efa mpanam-bola ihany dia amiko lasa ohatrany hoe sanatria ohatrany tainalika zany izy tsy ny avy ihany no tovonana fa tsy midrika velively hoe efa olona manam-bola dia hoe tsy hangalatra rehefa toko amin'ny fitondrana fa rehefa toko izy betsaka koa mpanolotsaina mety ho ratsy manodidina azy eo sy mpanohana azy eo zay ngamba no fiazoko azavaita amin'le conscient amin'le fividianana filoham-pirenena aloha fahitako fomba fijeriko zany azo lazaina hoe sivana ihany izy zany dia faniliana an'le satria matetika eto amintsika be loatra le mirotsaka an'le izy nefa olona hita hoe tsy ho anina korina dia mety efa tsy vanina ngamana zay mety manana zay tomaraka an'le malohan'le conscient mety ho afaka mirotsaka amin'ny lafiny anankiray mety zay nefa amin'ny lafiny anankiray indray somary lafo loatra ihany le izy dia tsy raha misy olona tokony havita nefa tsy anana an'izay voly zay izy dia tsy afaka hirotsaka filoham-pirenena mihitsy izy zany asa tokony asiana fanamboarana kely ngamba n'le izy raha ny hevitra asiana somary ahena kely fitraikany izy raha atao mety hihena zany ny pirotsaka filoham-pirenena raha izay. Ankilany tsy manaraka ny voalaza ny lalàna fehizoro amin'ny andininy fahasivy lahatra na 24 hatraotra sivy mifeny fividianana filoham-pirenena ny fampiakarana ny sara ny firotsahan-kofidiana na cautionnement ho ny filoha teo aloha raha valy manana marika io andinin-dalàna io izay mamaritra fa ny fandraisana anjarana caution tamin'ny fividianana teo aloha ihany izany hoe 50 tapitrisa ariary no tokony ampiarina amin'ity fividianana filoham-pirenena ity. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona araka izany ny fanovana ny caution ho lasa 200 tapitrisa ariary mazava ny teninay mitaky ny fanatanterahana ny fividianana izahay kanefa tsy anaitsy kosa ny tsy fanarahan-dalàna na ny osoka sy ny teti-dratsy rehetra ary mampitangina izay rehetra mety ho tompona ndraiky trany amin'izany koa dia adidiny seny ny mandray ny fepetra rehetra arak'izay fahefana eo am-pelantanana mba anatanteraka fividianana madio mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara
manentana sanihatra any izahay mba aloya ny fomba fiasa mangarara sy mampandray anjara ny rehetra amin'ny alalan'ny fametrahana ny sehatra ifampidinihana na ny cadre dialogue sy ny fanomezan-danja ireo solotenan'ny candidat eo anivony seny sy ny ratsamangaikiny mandritra ny sotram-pifidianana rehetra. Fikambanana mpanao politika sy olo-pirenena maro tsy aivana no samy naneho ny heviny mikasika vola tsy maintsy alohan'izay kandida hirotsaka filoham-pirenena io. Maro no nilaza fa fifidianana ho an'izay manam-bola sy manaja ny demokrasia ahafahany rehetra mandray anjara sy ekeny rehetra. Tsy mbola naray ny tambin-karamany ho an'ny enim-bolana voalohany ny taona 2024 izay nampanantena ny filoha ampiakarina avy telo eny ireo fisefokotany maro ankehitriny raha efa maro ny antso nataon'izy ireo ny amin'ny andoavana izany. Ny laharana no nangatahany fanjakana Foibe no ny tambin-karamana ambara fa ho alefa mobile money. Yves Richard. Mbola miandry ny tambin-karama ho an'ny enim-bolana voalohan'ny taona 2024 ireo sefokotany manerana ny Madagasikara ankehitriny. Andrasana anatin'izay ny fampiakarana avy telo eny araka ny fampanantenana nataon'ny filoha Repoblika ho ireo sefokotany anatin'ny distrika Antananarivo Avaradrano. Na efa maro aza ny antso nataon'izy ireo amin'ny anefana aingana ny tambin-karama. Laharana finday no nangatahan'ny fanjakana Foibe noho ny tambin-karama na ambara ho alefa mobile money. Voaingana indray izy io hoe ho transferena na hoe ho alefa amin'ny compte vola indray ny indemnité-anay sefokotany. Efa nalefa ny laharana fa mbola tsy ny vola mbola tsy voaray. Raha fampanantenan'ny filoham-pirenena dia hoe ho ampitomboana avy telo eny ny karama na ny hoe indemnité-ny sefokotany. Misy manantena izay fa ho avy izay fotoana izay izay fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena izay. Isa-taona mantsy izy io isako 26 juin no mandraikeny. Dia tamin'ity moa natao amin'ilay hoe mobile money iny ilay izy dia miandry ampanajana. Tena grave be aloha tsy maintsy mamerim-pady manjana kanefa natao ahoana fa zavatra rehetra moa mandeha araka ny fandaminana dia mbola manantena. Raha ny ezahana nanontaniana mahakasika izay ny lehibe any distrika Antananarivo Avaradrano eo am-pandaminana araka ny valiteniny mahazatra ny fitondram-panjakana ary tsy mbola misy daty mazava ny ivoan'ny vola. Dia efa am-pandaminana an'izay mihitsy zao ny fitondram-panjakana ka ny enim-bolana voalohany janvier hatramin'ny juin zany no efa ho azon'ny sefokotany fa ataoko hoe farafahelany mety afaka tapa-bolana eo na anona ho an'ny district Avaradrano. 60 000 ariary ho an'ny sefokotany dia niakatra 20 000 ariary ho an'ny lefitry ny sefokotany. Zany hoe raha isam-bolana raha ho an'ireo enim-bolan'ireo zany dia mandray 360 000 ariary eo ny sefokotany dia mandray 120 000 ariary ny adjoint sefokotany. Nandritry ny lahateny fiara-banatratry ny taona vaovao 2024 nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny raika amin'ny 30 desambra 2024 no nambarana fa akarina avy telo eny ny karaman'ny sefokotany eto Madagasikara. Hatreto tsy mbola nisy ny sitraka izay ireo sefokotany ary tafiditra ao anatin'ireo fampanantenana andrasan'izy ireo ny fanatanterahana aingana ny mahakasika izay. Olana goavana mbola tsy voafehintsika eto Madagasikara ny fiparitana zava-mahadomelina mahery vaika toy ny héroïne sy ny cocaïne hoy ny tompona andraikitra mitsabo ireo marary. Vokatry ny fidorohana zava-mahadomelina ao amin'ny hopitaly be ny Toamasina. Ny ministera tsirairay izay manana didy goavana amin'ny ady atao amin'ny fiparitana izany sy ny mety ho fitsindromana sy fidorohana azy. Tsy voafehy fiparitana zava-mahadomelina mahery vaika eto Madagasikara, indrindra ny ao Toamasina hoy ny tompona andraikitra mitsabo ireo marary vokatry ny fidorohana zava-mahadomelina ao amin'ny hopitaly be ny Toamasina. I Toamasina izay saika hinoana trangana fitsindromana sy fidorohana zava-mahadomelina toy ny clonazepam izay fanafody mikasika ny andro be, ny héroïne sy cocaïne isan'ny taona raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ireo tompona andraikitra ny toerana. Ny zava-misy zany dia tsy voafehy ilay fiparitahan'ilay drogue, les produits samy te hahazo tombony ao anatin'ilay izy daholo dia misy ihany zao hoe mitsindrona indray mandeha dia maimaim-poana fa any amin'ny tsindrona fahatelo zay vao mandoha vola
dia eo amin'ny 10,000 ariary eo ny saran'ny fitsondromana any amin'ny fitsondromana fahatelo zany. Dia ny zavatra hitantsika teo dia miparitaka hatrany amin'ny lycée reo étudiant lycéen ny mitsindrona héroïne ka misy tamin'ny 900 ka ana lycéen izay nataonay tirage au sort échantillon zany dia nahitana 7 nitsindrona héroïne indray mandeha isan-kerinandro. Dikan'izay zany anisan'ny olana goavana sedrain'ny firenentsika ny fidorohana zava-mahadomelina amin'izao fotoana. Ankilany maro ny voka-dratsy ateraky ny fitsondromana zava-mahadomelina mahery vaika ho ihatra ny totompona andraikitra ity, isan'izany ohatra ny héroïne. Raha iresaka mikasika ny héroïne aloha tsika dia mazava ho azy fa zavatra tsara no entiny amin'ny voavoalohany izay mamitaka. Mitovy tsy misy hafan'ireny orgasme reny ozy ny description andry zareo mpitsindrona fa x4 na x5 fa saingy indrisy fa foy izay fotoana ahafahana miaina ao anatin'izay euphorie izay dia lefy le izy dia mitady vaovao indray. Dia rehefa lefy le izy dia miseho amin'izay ilay latsaka ny ranomaso mandovo mivalana ary indrindrindrindra mitaintaina tsy mahita atory fa mitaintaina lava dia forcément zany le vatana hitsindrona vaovao indray satria drogue dure ity resaka ity fa tsy cannabis zany hoe ireo zava-mahadomelina mahery vaika dangereux commerce ny tedavina volany mandeha dia misy trafika foana zany ao ambadiky le izy. Iadina amin'ny fiparitana sy fitsondromana ary fidorohana zava-mahadomelina manana andraikitra sy adidy avokoa ny ministera tsirairay avy, isan'izany ny ministera ny atitany izay tokony hanara-maso akaiky hisava ireo entana miditra amin'ny kontenera maro ao amin'ny seranatsambo ny Toamasina, ny ministera ny fanabeazam-pirenena eo amin'ny fampahafantarana ireo ankizy ny voka-dratsy ateraky ireo zava-mahadomelina mahery vaika fa indrindra ny ankizy sy tanora tsirairay avy. Tsy ahivana nisy androany famelabelarana ireo voka-pikarohana vaovao nataon'ny société malgache de psychiatrie mikasika ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny addiction amin'ny ankapobeny toy ny addiction comportementale, ny addiction amin'ny tambazotra tserasera sy ny addiction amin'ny jeux vidéo. Tsy ahivana efa nisy ny fanairana momba ny fidorohana zava-mahadomelina izay teto amintsika ny taona 2012 ka ny tao Toamasina no nisiny izany fanairana voalohany izany. Dinany koa antsika misy vetivety ao anatin'ny dokam-barotra fohy aorian'izay miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandraisa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisariagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé à l'OCB mandeha festival Somaro karakory Paris. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Andjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Tapaverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary manasana ao an-trany anaraka izany hatramin'ny farany. Tsy ampy ny fotodrafitra sapam-pianarana voatery miampita ranomasina ireo izay hanohy fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony.
ny akamaroan'ny tanora vokatra izany no mijanona eo any amin'ny kilasy famaranana noho ny tsy fisiany hoentimanana ireo ray aman-dreny. Fanadiadiana. Isan'ny vokatra ahafantarana ny nosy be ny ilangilangy fantatra eto Afrika sy amin'ny ranomasimbe indiana ka nahatonga ny fiantsoana azy hoe nosy manitra. Zary anarana sisa ankehitriny hoy ireo tanjapam-boly ilangilangy kivy izy ireo no ny fikatoana ny orinasa SPPM izay mpandray sy mpanodina izany. Raha tany amin'ny Anarivo ariary hatramin'ny 7 arivo ariary ny kilao fivarotana ireo tantsahatra izay ny totongana ny vidin'izany amin'izao fotoana. Vidin'ny ilangilangy eto nosy be nidina ka hatrany amin'ny 500 ariary ny kilao. Nefa le mpamboly ilangilangy regny miantoka olo hafa ndray koa mamira magnadio azy mikarakara re ilangilangy regny tsy aloha koa le volany regny olo regny amin'ny fotoagna zao ty amin'izany 500 zany. Ny afarany moa mihidy vonjimaiky amin'ny fotoagna zao ty le orinasa SPPM tsisy mpividy tsony zany ilangilangy. Lasa nankahala ty fitondragna ty mihitsy le vahoaka mpamboly ilangilangy agny ambanivolo agny amin'izao fotoagna zao satria heverindreo fa tsy nandray andraikitry mamaha zany problème zany. Zara raha fatenenina amin'ny télévision na amin'ny sehatra ino zany problème ny vahoaka mamboly ilangilangy eto nosy be zany. Raha ohariny hoe amin'ny problème ny vahoaka mamboly lavany tsy hegno firy amin'ny amanjery izany problème ny vahoaka zany. Noho ny olana raha-pitantanana sy ireo antso izay samihafa no isany nampikatona ny orinasa Société de producteurs de parfum à Madagascar na ny SPPM raha ny fanazavana trany etsy ankilany ny fizahantany tsy ny mponina rehetra ho nosy be no mahazo tombontsoa amin'izany. Vokany anatin'ny fahasahiranana sy ny fahatrany ny sarababem-bahoaka araka ny nambaran'izy ireo nandritra ny fivorinana rahana dihevitra niarana tamin'ny antoko malagasy miaramianga teto nosy be androany izay notarin'ny filohany Hazo Andriananarivelo. Izay tanora atao anatin'ity nosy be ity zany tsy ampy ihany koa le fivelarana araka izay tokony ho izy aminay tanora eto tsisy orinasa amin'izay eto nosy be. Ary koa dia mitehitra amin'ireny docker, ao ihany koa ny sarety, ao ihany koa ny any am-bazary rehetrarehetra an'izay. Izay tanora dia tsy mba manana izay fototrasa izay. Zao ilangilangy zao fa maty, tsisy mpividy. Zao ilangilangy koa efa tsy ela ilangilangy. Ary izay mahita eo anatin'ny ireo manjery sy ny tary ireo. Hita nefa amavain'ireo mpitondra mihitsy eto Madagasikara zay eto amin'ny fatra rehetra mihitsy ny miakaban'izay. Zay zao mahita elo manjery eo amin'ny TVM misy formation any misy Antananarivo foana ny Antananarivo fa tsisy mba hoe mandeha amin'ny fatra aty rehetrarehetra regny mpanao formation ny asa hoe mamboly hoe mpiomby. Efa maro ny vahaolana naroso ho an'ny mpitondra amana ny olana tsy fananana asa eto Madagasikara fa indrindra ny distrika ny nosy be saingy tsy misy ny fahavonona ny fahefana mpanatanteraka ho ny filoha nasionaly ny antoko MMM. Any anay ny vinanay tokony tsy fepetra raisina mikasika ny tanàna nosy be sy ny tanàna ny Sainte Marie eto aminareo ny tenenako an'izany isan'ny nangatahako tamin'ny filoha amin'ny tetezamita taloha dia filoha amin'izao fotoana izao ny hoe tokony misy fepetra manokana
raisina mikasika ny Sainte Marie sy nosy be satria ireo nosy ireo dia manana maizy azy manokana. Tokony misy statut spécial apetraka mba hiarovana an'ilay tanàna atao hoe nosy be sy hiarovana an'ilay tanàna atao hoe Sainte Marie satria arak'ilay voalaza teo arenan'ny Madagasikara zany arenan'ity firenena ity. Dia misy fepetra hiarovana azy. Isika monina eto isika mipetraka eto dia tokony hatsapa ary tokony hiainana izany hoe arena-pirenena ireo nosy ireo ohatran'ny Madagasikara arenantsika ihany. Dia misy fepetra zany tsy maintsy raisina ao anatiny eo tsotra ao anatin'izay ny hoe ny fitantanana sy ny fampandehanana ny zavatra eto nosy be dia tokony ampanaiky-kezina eto nosy be ihany. Ny antony ireo vahiny rehetrarehetra mandalo eto na mamorona orinasa eto na tourisme mandalo eto dia tokony amoraina zany fijanonany rehefa mandalo vetivety eto sy fipetrahany eto mba hahafahan'ny mponina eto nosy be mampiseho any Madagasikara ray manontolo sy aheraka izao tontolo izao fa ny vahoaka malagasy dia manana maizy azy. Ny asa azo foronina eto anie be da be raha mipetraka izay raha malalaka izay raha moraina izay miraisiko fotsiny resaka sambo efa nisy tetikasa napetraka teto anao marina. Mifanindran-dalana amin'izay fanalalana ny sehatry ny fandrarana izay ilaina ny fametrahana toeram-piofanana ireo tanora eto nosy be amana ny filany ny tsenan'asa ohatra amin'izany ny fampianarana teny vahiny ny serasera ny fomba fitantanana orinasa madinika sy salatsalany eo ihany koa ny lalam-piofanana momba ny fanamboarana sambo sy ireo fitaovam-pitaterana an-dranomasina amin'ny nosy sy toerana mahasarika mpizahatany any nosy be raha tiana ny hamatika ho arena ireo zavatra hita ao nosy be ohatra ny filo nasionaly ny antoko malagasy miaramiaingy. Ankoatra izay, nandritra ity fivorinana rahana dihevitra teto nosy be izay namela belarana momba ny fitsinjaram-pahefana ity nambaran'ireo solotena ny fikambanana sy olom-pirenena fa tsy miatra eto nosy be izany fa mijana ho kabara mbola latabatra hatramin'ny androany. Raha mandeha izay fitsinjaram-pahefana izay efa ela ny tokony napetraka sy nasiam-panavaozana ireo foto-drafitrasa eto amin'ny distrika ity raha tsy laza afa-tsy ny lalana, hôpitaly, sekoly, fampiofanana sy ny maro hafa. Ny antoko malagasy miaramiainga nandritra izao fitetezana ireo distrika atao amin'ny faritra Zava ny toteto diana izao izay resy lahatra fa ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana no lalana ivoana amin'ny firenena amin'izao fantrana lalana izao. Ilaina ny fahasahiana mametraka izany ary tsy maintsy rosoana manoloana ireo zatra ny lalan-dririnina mpambotry ny firenena. Efa nivoaka iny ny daty anatanterahana ny fividianana filoham-pirenena hony teo annivo ny antoko malagasy miaramiainga ka tokony hijery sy anaraka ny raharaham-pirenena ny vahoaka malagasy mba tsy ho diso safidy intsony amin'izao fiverena ny fahefana amin'ny vahoaka afaka volana vitsy izao. Manoloana ny fiatraikany fiovaovan'ny toetry ny andro amin'ny fambolena nidina an-tsehatra nanampy ny sy nanohana ireo tanja amin'ny fanatsarana ny teknika mpambolena ny réseau SOU na ny syndicat des organisations agricoles amin'ny alalan'ny fiarah-miasa ny FFF, FAO isanazy ny fampiofanana sy teknika agroécologique indrindra ny agroforesterie na ny ala vadimboly ireo tanja tao amin'ny commune Antanety be Mazasa ny Antsipirini. Isan'ny aran'ny vokadratsy ny fiovaovan'ny toetrandro ireo tantsaha miantraika amin'ny vatana amin'ny asa fivelomany mihitsy izany. Tamin'ny tondrasa zao dia efa nisy izany ny eny anay ny hoe ao anatina fazina floraison ny fambolenay eny an-tsaha amin'ny voly avitra no kankina ny rano dia efa fantatra hoe izay le fahasimbana tamin'ny 5 taona 10 taona lasa zao vao eny anay. Ny rotsaka an-tsehatra hanampy ny tantsaha hiatrika izany fiovaovan'ny toetrandro izany ny réseau SOU amin'ny alalan'ny mécanisme FFF et FAO. Nampitany traikefa amin'ireo tantsaha ao amin'ny commune Antanety be Mahazaza ireo teknisianina ny réseau SOU ahafahan'ireo tantsaha manohy ny asa fivelomany amin'ny alalan'ny teknika agroécologique ary anisan'izany ny agroforesterie
na alavatim-boly. Dia nisy ny fametrahana an'ireo hoe comité vert, nisy anankidimy eto amin'ny OPSO Antsinjo napetraka. Ireo comité vert 5 napetraka ireo dia samy manana ny parcelle de démonstration eo amin'ny 1 hectare farafahakeliny daholo. Dia ao anatin'ny parcelle ny 1 hectare io no nametrahana le plan d'aménagement. Dia ao anatin'le plan d'aménagement iny no anatanterahany an'le teknika agroécologie na le agroforesterie. Azony tantsaha mivantana avy hatrany io tohana avy amin'ny réseau SO sy ny FAO io tamin'ny alalan'ny mécanisme FFF. Eo amin'ny vokatra miakatra aloha dia ny ara-pahasalamana dia hita hoe mahasalama le izy. Faharoa ny dépense na ny vola mivoaka aminao zany dia miena koa satria miala ny simika, le akora eo ihany no averina eo dia manatsara ny le fambolena moa zany no mahasalama koa vokatra avy eo satria tsisy singa simika. Fahatelo ny fitazomana ny amandona izay tena hoe manisany manatsara le vokatra zany satria le rakotra ataonao eo ambony le voly dia manamanto foana n'ilay fambolena. Tsisy akora avy any ivelany fa dia zava-misy nay ety ambanivohitra any tsy alàna vola. Tombontsoa lehibe amin'ny fampiasana ny agroécologie ihany koa ny fahafahana mampivady voly. Raha ny zavatra hitantsika eto zao dia katsaka no nasosena tamin'ny tsaramaso dia anisany misy loharanom-bola anankiroa zany ao anatin'ilay tany anankiray, zezika miasa ao nefa ray ihany. Fitsinjovana ny taranaka amin'ny hoavy ny fampiasana ny teknika agroécologie. Manentana ny tantsaha zany na ny vondrana tantsaha tantsaha tsy ao anaty fikambanana mba hampiatra ny teknika agroécologie sy ny agroforesterie izay famokarana lovain-jafy nefa manaja tontolo iainana sady ahafahana tena mahazo loharanom-bola foezaka sy lavitezaka ary tena maharitra. Manzy rehetra koa mbola hoe mandalondalo ety aminay afaka mijery ny zava-misy na ny fambolena na ny fomba fanaovana izy hezika ary afaka mame fanazavana kely ny tenanay hoe zao anie no fanaovana an'io ary zany tombontsoa amin'io ary tokony hitsofoka amin'izany tsika. Tsara raha olona nareo miverina amin'ny natiora mampiasa le vokatra agroécologie izay tena hita hoe mahasalama. Ano mafy ny fanohanany ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara ny Banque Européen d'Investissement izay no isan'ny isongadina mandritra ny fitsidiana nataon'ny filolefin'ny Ambroise Fayol eto Madagasikara ny 17 hatramin'ny 18 Jolay izao. Isany miandanja manokana ny fampiasam-bola ny sehatra tsy miankina indrindra ny tontolon'ny fambolena izay isy fiatraikany mivantana amin'ny fanjarian-tsakafo. Ankoatra izay ny dingana vita tamin'ny tetika asa famatsian-jiro ireo toerana ambanivohitra tamin'ny fitrandrahana ny angovo azo avozana nambara ny volana janoary taona 2024 ny BEI izay isan'ny mpiara-miombona antoka ara-bola goavana maneran-tany rehefa nampindram-bola manodidina ny 4,700 tapitrisa euro any Madagasikara nanomboka ny taona 7,700 anatanterahana ireo fotodrafitrasa stratejika sy anohanana ny sehatra tsy miankina. Anoizantsika ny fampalalam-baovao dia ny politika mpitantanana no mahatonga ny orinasa JIRAMA ho potika amin'izao fotoana hoy ireo teo anivon'ny syndicat androany. Tsy hita soritra mazava ny mahalara-pameana ny orinasa sy ny famahana ireo olana mianjady aminy. Miantso ny fitondram-panjakana hanana finiavana ara-politika hanarina sy andraindraikitra ao anatin'ny fotoana fohy ny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara eo anivon'ny orinasa JIRAMA. Ny politika mpitantanana maha orinasa mpanjakana azy no mahatonga ny orinasa JIRAMA ikorosofana ka mahatonga azy amin'izao toerana misy azy ankehitriny izao hoy ny syndicat izay nankalaza ny 20 taona nijoroany androany. Tsy hita soritra mazavatra eto ny mahalara-pameana ny orinasa araka ny ambeteny mpitondra ankehitriny. Eto zany dia tesarika ny saina hoe zava-misy izay mahatonga ny orinasa JIRAMA toy izao dia tsy ny mpiasan'ny JIRAMA, tsy izahay mpiasa, tsy reto syndicat fa politika mpanjakana amin'ny orinasa mpanjakana ny orinasa JIRAMA no hitantanana ny orinasa JIRAMA mba ampatsahivona ny mpitantana amin'ny orinasa JIRAMA sy ny fotoana mpanjakana malagasy andraindraikitra aingana faran'izay aingana amin'ny olana
amin'izao olana mianjady ny Jirama zao satria fantatray fa raha lara-pahamehana ny olana Jirama zay tafiditra indrindra ao anatin'ny velorano ilazana azy nga velorano fahalohany filoham-pirenena diany larana faharoa zany ka raha tena mandray andraikitra vonina hitondra ny finiavany fitondram-panjaka malagasy anarina ny olana Jirama dia tsy ohatry zao ny olana Jirama tao. Nanamafy ihany koa ny syndika fa manan'olona manam-pahaizana ny malagasy indrindra ny eo anivo ny orinasa Jirama ka tsy ekena ny varotana ny orinasa. Ny syndika saima dia manohatra marindrano ny mety ho fihetsika na vantana na ankolaka mety varotana ny orinasa Jirama na amin'ny lafiny vantana na ankolaka. Eny indrindra ny foto-drafitrasanay ny asanay iray manontolo dia mahasary mpiaro anay tsy omena olona ary tsy amidy aman'olona. Hatreto zay dia milaza fa ny mpiasan'ny Jirama dia sady mahay no manam-pahaizana ary manana didy sy andraikitra anjara biriky ngeza be ho an'ny fanarenan'ny orinasa Jirama. Hatreto aloha raha ny zava-misy no jerena tsy misy tanteraka avokoa ireo fampanantenana nataon'ny mpitondra sy ireo tompony andraikitra manoloana ny olany Jirama na eo anatrehany mpanjifa izany na eo anatrehany mpiasa eo anivon'ny Jirama. Miaina anaty aizana sy fahasahiranana ny vahoaka malagasy manoloana ny tsy fandraisana andraikitra. Ny herinaratra izay tsy tokony olana raha teo ny fahaiza-mitantana sy ny paikady matipaika amin'ny fampiasana ireo arena voajanahary toy ny masoandro, ny rano sy ny rivotra. Toto Sandroany ny fanokafana ny efitrano fahatelo natao anitarana ny lycée fahombiazana ao fieferana mpianatra mahery 200 avy amin'ny fokontany sy commune manodidina maro araka izany no afaka manohy fianarana eo anivon'ny lycée. Ny fananganana lycée fahombiazana izay niainga tamin'ny tsirikevitry ny ben'ny tanàna tao antoerana ny taona 2024 sy filohan'ny fikambanana iray any Frantsa sy nanolotra ny tany anorenana ny sekoly ary nitondra ny tantsorony hatramin'izao ny mpiara-miombonantoka. Ivy Richard. Mitohatra ny fanitarana ny lycée fahombiazana ao fiaferana distrika n'Antananarivo Avaradrano na eo aza ny olana nosedren'ny mpitantana ny sekoly sy ny mpiara-miombonantoka aminy tamin'ny lafiny entimanana. Androany notokanana ny hevitra fahatelo misy hevitra roa ny fananganana azy izay niainga tamin'ny tsy misy ary atao fahatsiarovana ny tsangam-baton'ny fahadimy taona nijoron'ny sekoly raha ny fanazavana. Ity zany dia tena hoe départ zéro ny azo ilazana anazy satria tena hoe tsy nisy raha ny eritreritra an'izay hoe anao salle de classe tsy tonga dia efa nisy vola be akory ka hoe andao zany anaovana salle de classe le vola be fa tena hoe nandoa 100 brique 100 ny ray aman-dren'ny mpianatra isaky ny ray aman-dreny zany dia 154 ray aman-dreny moa zany fa misy prêt-à-pot dia nandoa an'izay brique 100 zay dia avy eo mbola nanao hetsika izahay opération cake nanao hetsika izahay projection na film dia mbola nanao hetsika ihany koa zany zay téléthon tena hoe nandondomba ravarana mihitsy laza hoe misy lycée ohatr'izao sao dia mba misy afaka omenareo. Marika ny fahadimy taonan'ny lycée eto amin'ny lycée Fiaferana dia nanapa-kevitra ny teo anivon'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpitantana ny sekoly noho ny tsy fahampin'ny trano fianarana dia hoe andao atao ho tsangam-baton'izao fahadimy taona zao ny lycée ity salle de classe anankiroa ity. Marina fa tena nianka ny ala tamin'ny tsy nisy kanefa noho ny ezaky ny ray aman-dren'ny mpianatra ny ezaky ro malala-tanana izay maro dia maro tokoa no nafahana ny namita an'izao fototrafitrasa izao. Raha iverenana tsirikevitra avy amin'ny ben'ny tanàna tao antoerana ny taona 2024 sy ny filohan'ny fikambanana iray misehatra amin'ny fampivelarana ny fampianarana ao Fransa no angady sy vinanana ny lycée fahombiazana taoriana ny fanomezana ny ampahatany anorenana ny lycée ny tenany no niezaky ny napahafantatra sy nandresy lahatra ireo mpiara-miombonantoka hanohana ny tetikasa ny 20 aogositra 2024 araka izany no tafatsangana ny hevitra voalohany misy hevitra roa birao administratif aray ary hevitra fianarana informatique. Au titre de l'année scolaire 2017-2018, ny tompam-pianarana 7-20 mpianatra kilasy seconde 7 no niraisin'ny lycée voalohany manoloana ny fitombon'ireo mpianatra ny soratra anarana. Trano fianarana iray ahitana efitrano fianarana roa indray no notokanana roa taona tateo aoriana ny 7 janoary 2024. Maherin'ny 300 amin'izao fotoana ireo mianatra eo anivon'ny lycée fahombiazana. Ho fiatrehana ny tompam-pianarana 13 420
tsy azo idivirana ny fanorenana ny trano fahatelo noho ny fiara-mieta amin'ny mpampianatra sy ny maro hafa ireo mpanohana mahafa-posy ireo ray aman-dreny notokanan'izany androany izay ahafahan'ny lycée mandray mpianatra manodidina ny 200. Le lycée Fambiaza ne pourra donc accueillir environ 200 élèves. Akoatra ireo nanolotra kit panneau solaire amatsiana herinaratra ny lycée ihany koa ity filohana fikambanana any Frantsa ity. Nisy tamin'ireo mpiara-miombona antoka ihany koa no nanolotra solosaina ahafahana manomboka ny fianarana informatika. Olo manakaja sivily sy miaramila tompona ndraiky mpanjakana olom-boatendry sy olom-boafidy ihany koa no nanotrona ny lanonana androany izay samy nanolotra voatsirambony tanany ho fampandehanana ny lycée hatrany. Ireo mpianatra sy mpanabe izay samy naneho ny hafaliany tamin'ny fizarana mofomamy ary nofaranana tamin'ny dia. Fa isan'ny olana mitambesatra amin'ny ankamaroan'ny tanora eto amintsika ny tsy fananana asa sy ny fitadiavana stage. Manana andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fandraharana sy ny famoronana asa ho an'ny tanora eto Madagasikara araka izany ny fitondrana. Ilaina araka izany ny fanofanana sy ny coaching ary ny orientation ahafahan'ireo tanora mahita lalana izorany sy hananany fahaiza-manao ary anehoany maizy azy. Fanadiadiny Rogina Manjakaniana. Isan'ny olana goavana eto amintsika ny tsy fananana asa indrindra eo amin'ny tanora navita fianarana. Maro izy ireo no milofo sy mandany taona maro hamitana ny fianarana. Mbola sarotra nefa ny fitadiavana asa eto Madagasikara amin'izao fotoana. Amin'ny ankapobeny ny tanora no asaina mitady stage araka izay fianarana no ratovony sy ny sehatra asa tiany idirana. Raha ny tokony ho izy anjaran'ny université no manao drafitra amin'izany hoy ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana androany. Maro amin'ireo tanora ihany koa no hevitra ho lasa mpiasa mpanjakana na hiasa amin'ny orinasa tsy miankina ka tsy mijery sy miezaka hiasa ho an'ny tenany. Fomba fijery diso izany ary mila fanarenana sy fanohanana raha ny fanazavana. Anisan'ny zavatra tokony avadika eto amintsika ny fampianarana ankapobeny no miroborobo eto amintsika fa ny fampianarana teknika somary tavelavela ary ankehitriny efa manomboka miainga amin'izay tsika. Ny sehitry ny asa ankehitriny dia be da be ny mitadia ny resaka fahaiza-manao ara-teknika. Tokony akarintsika ny fahaiza-manaontsika mba hifanaraka amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanosehantsika ny tanora eto Madagasikara. 500,000 jeunes 10,000 tanora eo no mahavita fianarana ary hiditra eo amin'ny sehitry ny asa ary izay no anisan'ny zava-dehibe ny fahatsapana an'izay mba hoe hanofana ny tanora zany mba hahay asa indrindra hahay asa amin'ny anaran'ny tenany. Ankilany mbola manano sarotra ny fidiran'ireo olona manana fahasembanana eny anivon'ny tontolon'ny asa izay sakana lehibe tsy ahafahan'ireo sembana miditra eo amin'ny sehatry ny famelomantena. Ahafahan'ireo olona sembana manana fiainana mirindra amin'ny andavanandro ary ihany koa ahafahan'ny rehetra misitraka izay fizarana traikefa izany. Ny fitoerana Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap, organisme rattaché au ministère de l'enseignement technique et formation professionnelle dia mandray anjara amin'ny androany. Satria ny fitoerana dia manofana ny olona mana fahasembanana ary ny olona mana fahasembanana ireo tanora olona mana fahasembanana zany dia tokony hisitraka ny zoany ihany koa amin'izay sehatra arak'asa zany sy ny sehatra fiofanana. Zay zany antony nandraisanay anjara androany manentana azy ireo mba hanatona ny fitoerana izay eto Antananarivo, any Majunga, any Toliara sy any Sambava amin'ny fanofanana arak'asa. Tanjona ny fanomezana asan'ny tanora, ny famporosiana ny orinasa andray ireo tanora no stage na maro zany niezaka roso miankina amin'ny tanora tsirairay no aviny. Raha amiko manokana aloha zava-dehibe ho an'ny tanora sy ny mpianatra zao hetsika atao zao satria zany manampy anay tanora sy ankizy mpianatra le izy ho fitadiavana stage moramora kokoa satria mantsy amin'izao efa tena vitsikely ny orinasa mandray stagiaire dia mba zao hetsika zao zany mba ahafahana mijery an'le entreprise tena tian'le mpianatra andanana mokonkoa izay tena mifanaraka tsara aminy.
sy aivina no marinina androany ny andro iraisam-pirenena amin'ny ezaka fampitana-trakefa ho an'ny tanora niarana tamin'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail nampahafantarana tamin'izany ny fanofanana anampiana ireo tanora tsy anasa na koa ireo efa manana tetikasa ka misedra olana amin'ny alalan'ny asa sy ny fitadiavana stage. Fanakorontanana sy fitadiavana laza no ataon'ny Fanirisoa Herinaivo ho ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo manoloana ny fanehoan-keviny mahakasika ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena Frantsay eo anatrehan'ny fiarovana sesilany ataon'ireo mpomba ny filoha ankehitriny. Ny antsepirin'izay. Fanirisoa Herinaivo, une manipulatrice haineuse à la conquête d'une notoriété. Io indray no lohateny lehibe asongadin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo tamin'ity gazety laharana fa 700 ity. Fanadalana saim-bahoaka, fankalana, fitiavana te-halaza. Io no amitinan'ny Matin Hebdo ny fanehoan-kevitry Fanirisoa Herinaivo tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray mahakasika ny fizakan'ny filoha Rajoelina ny zoam-pirenena Frantsay izay ezahan'ireo mpiaradia amin'ny takonana. Ao amin'ny pejy 4 sy 5 no ahitan'ny mpamaky azy ny antsipiriny io. Fanalambaraka ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria-pirenena. Olona miisa 5 no anaovana fanadiadiana. Ireto farany izay efa voarohirohy ho fikambanana mpanao asan-jiolahy sy mpanakorotana saim-bahoaka anaty tambazotra tserasera ihany koa. Un procès qui servira de leçon. Asongadiny Madagascar Matin Hebdo ao amin'ny pejy 3 ihany koa. Ho hitan'ny mpamaky azy ao amin'iny vaovao faritra kosa ny mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena. Vonona andresa amin'ny fihodinana voalohany ny TGV ho nisy olom-bavam-bahoaka Tsimondrano Andry Ratsivahiny. Tahaka ny mahazatra ho hitan'ny mpamaky azy ao anatin'ity gazety mpiseho isan-kerinandro ity ao amin'ny pejy 4 ihany koa ny fandaharana alalino izay vokarin'ny sampana fampanalamba vao ny Kolo TV FM. Ny tontolo manodidina ny amponga, ny fanamboarana, ny tsena ary ny kolotsaina sy ny kanto entiny indray no voaboasin'ny mpanao gazety ny kola ao anatin'izany amin'ny alady ho avy izao amin'ny valora sy sasany alina. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia androany 14 Jolay no nankalazana ny fetim-pirenena Frantsay. Matso lehibe araka ny fomba mahazatra no nanamariana izany tany amin'ny Champs-Élysées. Niavaka ny mantso nankalazana izany fetim-pirenena Frantsay izany tamin'ity firenena afrikana miisa 7 izay ahitana ny Madagasikara no nasainy andray anjara tamin'ny matso androany. Ireo mpianatra avy amin'ny sekoly miaramila pirenena semipi fianaratsoa no voantso tamin'izany. Fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Tahaka ny fanaon'ny firenena rehetra, ny matso lehibe izay andraisan'ireo vondron-kery samihafa anjara no isan'ny hanamariana voalohany ny fetim-pirenena. Tany amin'ny Champs-Élysées Paris no nanatotosana izany ho an'ny fetim-pirenena Frantsay androany. Vahiny manokana ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, ny praiminisitra indiana tamin'ity fankalazana ity. Maherin'ny 590 kosa ny miaramila nandray anjara tamin'ity matso ity ary sambany tamin'ny tantara no nasain'ny Frantsay ny tafika afrikana nandray anjara amin'ny matso fanamariana ny fetim-pireneny. Mpianatra avy amin'ny sekoly miaramila avy amin'ny firenena afrikana miisa 7 ahitana ny Madagascar, Gabon, Congo, Benin, Sénégal, Côte d'Ivoire no nahazo fanasana tamin'izany. Ho an'ny Madagascar, mpianatra miisa 5 mendrika indrindra avy amin'ny sekoly miaramila pirenena na ny semipi any fianaran-tsoa no voantso tamin'izany izay notarian'ny komandin'ny sekoly ny colonel Rafidson Bernardin sy ny porte-drapeau an'izy ireo. Efa tamin'ny fahenany volana Jolay lasa teo no niazo an'i Frantsa nanomana ity matso nanasan'ny Frantsay azy ity ireo mpianatra avy amin'ny semipi. Ny semipi izay voavy nankalaza ny fahazatoanany ny volana May lasa teo. Dia ny ihany koa tompoko lasetomoko vao manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ity alina ity saorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piresaka tompoko.
Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Andjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.